Riavana malalo amin'ny tompo, ampitombona amintsika manankarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Ivavaka sika, dera sy misaotra anao zay raha eo no ny ina fotsy talany zay nomenao anay. Nina azonay nijara ny mofonaina, anjara sakafo anay amin'ity andro zoma 20 Aogositra 2022 ity. Dia mangetahitanao ny fananay tompo. Okenao ameno anay amin'ny fananao masina mba atakaranay izay tianao ambara ao amin'ny teninao. Ny teninao ane no vao fiainanay i Jesosy teny tonga nofo. Amen. Ny anjara mofinainao antsika amin'ity andro zoma 20 Aogositra 2022 ity dia ny Timoty voalohany toko faha 9:7 ka hatramin'ny 1:20. Timoty voalohany toko faha 9:7 ka hatramin'ny 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Paoly apôstôly miteny amin'ny Timoty zanany ara-panamana hoe anary ny mpanan-karena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na tokony harena miovaova fa Andriamanitra zay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanasoa, mba hanakarena amin'ny asa tsara, azoto manome sy miantra ka dia hiary fanorenana tsara ho amin'ny tenany ho amin'ny andro avy mba hiazonany ny tena fiainana. Ny Timoty kerizo ilay natolotra anao ka mila ny fibedibedena foana sy ny fanoherana avy amin'izay atao hoe fahalalana, kanjo tsy izy zay nekeny sasany ka nanidy tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anie ny fahasoavana. Amen. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny ity dia ampahafantarin'ny apôstôly Paoly ny atao hoe tena fiainana. Ny tena fiainana. Lazainy hoe hanary ny mpanan-karena mba hiazonany ny tena fiainana. Zay no hita eo amin'ny 9:7 toy ery amin'ny 9:9 tapany farany. Hanary ny mpanan-karena mba hiazonany ny tena fiainana. Tsy izao hita amin'ny masontsika izao no fiainana, fa misy ny tena fiainana. Izao dia endrika zay taratry ny tena fiainana ihany. Alika ihany zao fa ny maritra manakizay dia ao amin'Andriamanitra zay ananana an'ilay fiainana ary ananantsika izany manakariva. Izy raha teo moa efa niteny an'io tamin'ny alalan'ilay zanany lahatokana sy tonga teto amin'ity zao tontolo zao ity niteny hoe zaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ary efa niteny koa izy Naima, raha azonao azy zao rehetra zao kanefa very ny fananao dia mahantra indrindra anao. Sarotsika angamba ilay fampianaran'i Jesosy nataony makasika lay olona zay mahavita miary zavatra maro dia efa nangonony daholo izy dia nanangana trano fitehirizana ilay zavatra maro nangonony izy dia faly izy hoe misy eritreretany ho avy sy mombamomba fiainana. Kanjo zao ny teny toko taminy hoe anio alina no alaika aminao ny fananao. Dia za tokoa ny manome anao ilay tena fiainana dia Andriamanitra fiainana sy tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tonga izy mba hananana fiainana sady hananantsika bibina. Ka sao diso hevitra ianao, indrindra ianao zay manan-katao io, zay manana ny zavatra rehetra ary manontany tsy misy io, dia fantaro fa zao zavatra hita amin'ny masontsika zao tsy afaka hanorenantsika ny fiainantsika. Fa ny tena hanorenantsika amin'ny fiainantsika dia ilay Jesosy Kristy tsy miova maritra an'io ary manakizay. Izy nanana antsika fiainana, hananantsika be dia be. Paoly apôstôly dia mananatra ny Timoty koa eto hoe tehirizo zay natolotra anao, miala amin'ny fibedibedena foana, fanoherina zay atao hoe fahalalana,
misy mantsy nay averin'olo hoe fahalalana nefa efa tena kikesina tsy mitondra makaiza akory. Io le antsoin'ny amin'ny teny grika hoe gnosis. Tsy halalanao akory fahalalana fotsiny fa tsy mitondra anao ny amin'ny tena fiainana. Jesosy Kristy no ananantsika an'ilay fiainana sady ananantsika bebe. Izy no mitoeran'ny fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Izy no mitoeran'ny zavatra rehetra. Paoly apôstôly ary amin'ny lahatsoratra masina anankiray te Kristy Jesosy zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Ka zay no lasa iny teny hoe mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Ka hitam-pamarana dia mampoisika anao ny tenin'Andriamanitra hoe tandreminao diso ny tena zavatra dia Jesosy Kristy izay nananao fiainana aoka no asomonao sy tsy elanao fa zao hita masoko zao mandalo fotsiny avy zao tsy azo anyrenanao ny fiainanao. Jesosy efa niteny an'io na azonao ary zao tontolo zao nefa very ny fanahinao dia manitra indrindrinao. Aiza nanananao ny tena fiainana ao amin'i Jesosy ka aokatsika toetra tsara ao amin'i Jesosy, tsy ala amin'i Jesosy. Ary izy koa no mitoerany fahafenoana rehetra araka lazainy ao amin'ny Jaona toko voalohany izay namaranana zao dindinika amin'ny finaina antsika mitiandan'izy izao. Jaona toko voalohany ery amin'ny andininy fa ery amin'ny andininy fa 7 sy ny manaraka. Jaona toko voalohany andininy fa 7 sy manaraka. Vaky Jesosy zany amin'ny anaran'i Jesosy ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ho an'ny lahatokana avy taminay sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Dia mipitanay tsika amin'ny andininy fa 9 fa tamin'ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Tamin'ny fahafenoan'i Kristy no nandraisantsika rehetra dia fahasoavana anampy fahasoavana. Ny fahasoavana sy ny fahamarinana dia tonga amin'ny alalan'i Jesosy. Lalàna dia tonga tamin'ny alalan'i Mosesy fa ny azonao fahasoavana sy ny fahamarinana kosa dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany no zava-dehibe nanananao zany fahasoavana sy fahamarinana zany. Izay tsy voavidim-boly, tsy azonao raha tsy menanao amin'ny alalan'i Kristy satria Kristy ilay fahasoavana anampy fahasoavana. Raha azonao ary zao tontolo zao nefa very ny fanahinao dia manitra indrindrinao. Kaoka tahizintsika tsara ny fifandraisanao ao amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy satria Kristy ilay lalana sy fahamarinana hafiainana. Tsy misy makana amin'ray raha tsy amin'ny lalana. Amen. Misaotranao izay raha eo noho ny amin'izany teny maro izay nomenao anay izany ny azonay ny tena fiainana sy fomba hitazomanay ilay tena fiainana sy toeranay tsara ao amin'ilay tena fiainana. Ampahiresy tompo mba tsy ekeka foana tokony ilay zanakao ary teto aminy ary tsy hanakalo zavatra hafa amin'ilay zanakao satria ny zanakao no zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra ary tonga izy hananana fiainana sady hananana bebe ao aminy koa mitoerany fahafenoan'Andriamanitra rehetra. Dia sitrakai ny ary hivavaka hoe anay izay nandalo masina ny anaranao tonga ny fanjakanao ataony sitraponao mandeha tany tahaka ny an-danitra menay niny amina sazo anay ary mamelany elokay tahaka namelanay izay moka taminay aiza mitolonay amin'ny fakapana fa minafanay amin'ny ratsy na ny fanjakana sy lery ary nahatra manakizay. Amen. Aiso mitsodrano tsy tononona amin'ny anarakaizany ka fanamasina ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy levitra anao amin'ny Kristy Jesosy. Matoky izay nianatra anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra anay ho an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.